aterina hatrany arahaba ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao. Tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao, manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Isan-tarantsika ny vaovao amin'ny androany dia mahakasika ny fitetezam-paritra izay notanterahany kandida marika Ravalomanana nitohy tany amin'ny faritany Fianarantsoa indray izany. Androany ny fampelezan-kevitra izay nataon'ny kandida laharana faha 520 noporofony vahoaka ny Fianarantsoa sy ireo komina manodidina ao ny fitiavany an'ity kandida ity sy ny fanohanany azy. Ny faritany Fianarantsoa izay isany nahazo tombotsoa maro nandritra ny fitondran'Andriamatoa marika Ravalomanana. Ny fanometoky azy na ny vahoaka na ny kandida fa tsy famitaka amin'ny teny ny fanomezana. Arahantsika vetrany ary ny akon'izay. Andro fahavalo amin'ny fampelezan-kevitra fiodinana faharoa androany, ny faritany Fianarantsoa indray no nandray ny kandida marika Ravalomanana. Nampatsahivy ny kandida marika Ravalomanana fa indroa voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokraty ny tenany ary ara-dalàna izany. Ifanandrina ho izy ny mpanongana sy ny voahongana ary manantena ny fahendren'ny vahoaka ny Fianarantsoa izy fa hainy ireto vahoaka ireto ny manavaka ny tena filoha mijoro amin'ny fahamarinana sy ny saritsarina filoha mamafilainga anamarina tena. Satria fanandrina ireo izay tsy nahapitinany dia nanongana. Isika ara-dalàna indroa voafidim-bahoaka demokratikement. Dia asehoy tsara fa manana maizany Madagasikara, manana ny lazany. Vahoaka Endry manaja tsara zany fomba demokratika izany. Endry hoy satria mahalala ny tsara sy ny ratsy. Endry mahay manavaka tsara ny vary sy tsy farifary. Ary mitodika ihany koa voaka malagasy rehetra. Mahay ianareo mamantatra tsara hoe iza ny tokony hitondranay. Satria mila mpitondra mahalala tsara ny tokony ataony. Ary mahalala tsara ny fomba mamalagasy. Mijoro tsara ny fahamarinana. Ary manana filoana marina amin'ny zavatra atao mahatoky tsara. Maro ny fandarana asan'ny kandida marika Ravalomanana tsy maintsy ho tanterahany raha volana eo izy ary isany isitraka izany ny eto Fianarantsoa. Nahazo toky arak'izany ny vahoaka ny Fianarantsoa. Voataontsika ny réconciliation nationale tena izy evanan'olona rehetra raha voavita ny fihinanana eo amin'ny vahoaka efa lany dady ary lany dady. Tsy maintsy havana amin'ny malagasy, tsy maintsy nohahina isika ary tsy maintsy miombona. Minoa ianareo fa indady ny manao an'izany. Faharoa, io resaka tsy fandriam-pahalemana io tsy ilaza zavatra be aminareo rehefa mamatatika iarahana amin'ireo mpitandro filaminana sy volom-bahoaka ihampahefana tena izy. Lany efa minonareo azy. Vita tsika mandalo ny madavatao aminao, minofotsy ny azy. Fahatelo, tsy maintsy ataontsika izay ampitomboana ny ara-karena, mba ampitomboana ny fidiram-bola any am-paosiny rehetra. Satria ny fahangiana matetika mahatonga ilay tsy fandriam-pahalemana. Ka dia hiaingana isika amin'ny asany rehetra, ananana orinasa mba hidirana tanora ny asa, misy amin'ny 400,000 atoasa, 400,000 isan-taona ny tanora mitady asa. Tsy maintsy tadalana orinasa apiditra andreo amin'ireo. Vahoaka marobe no tonga ny rotra nanatrika ity fampelezan-kevitry ny kandida marika Ravalomanana ity teto amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Noporofoiny ireto vahoaka ny Fianarantsoa ireto fa hafa ihany dada. Momba manifesto ny programa nasan'ny dada petrapetraka matipaika avetrany dia metraika io ilay manifesto koa anefa dada lasvo. Miasany emergence totsivadena toerana no volavolaina tany France programa misabon-danitra mampanofilofy. Ny vahoaka nefa tsy mahita rapaka betsaka ny mandro fotsy. Ny fandriam-pahalemana ny tsy vitany hoe mampiasa force d'intervention spécialisée fa verina fihavanana malagasy dia okey. Foana ny fandraran'omby dia ilamina ny tany mitatsaha voavonjy fa izina mafy tala ambony latabatra.
ilamina malaky io ny vahoaka aty avo sambatra apetraka koa ny fitsanana marina tsy mitaniry io erina efaniso kapoka io misy io Irenantsika ihany mahakasika izay fampelezan-kevitra sy fitetezam-paritra ataon'ny candidat Marc Ravalomanana izay avy eo fa hotohizantsika amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana kosa indray mitaraina ny mponina ao amin'ny Fokontany Ankazo telo commune Antakafatra district Anandramasina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny sesisesy any an-toerana raha ny fitarainan'ny mponina trany dia misy fandraisana tanteraka amin'ny valin'ny fifidianana fihodinana voalohany teo ity trangana tsy fandriam-pahalemana any an-toerana ity satria ny sesy ny fanafian-dahalo taoriany ny voany ny valim-pifidianana mitantarany zava-misy ainan'izy ireo any an-toerana moa ny solontenan'ny mponina. Amboany dia rehefa nataonay moa fizahana tany ny adety sandraikitra amin'ny Fokontany dia tsisy zavatra azo natao dia tatio arina kelin'io andray ny herin'io dia tonga andray fanafiana dia nisy pirofo nahafantaranay azy dia lasa nale amin'ny fokon'olona tany zany no alaina tany izy ireo dia rehefa no alaina tany dia no antaniana le fitaovana tavela tao amin'le tokantrano dia anazy ary misy anaran'le fitaovana mihitsy. Dia rehefa no azonina tao izy ireo ny alina iny dia tonga ny tamin'ny 9 alina dia tamin'ireo namany avy any tanàna tonga nitondra fitaovam-be vina toy ny vato, lefina, antsy nandrava an'le fokon'olona teo dia lasa tafavitsoka daholo lafa mivany le 12 le sivila azonay tao zany dia nanombona tamin'iny zany dia mandrakizao dia nisaky ny herin'ny alakamisy hariva zany foazoma dia tonga foana zany ry zareo. Ny zavatra alain'io zany dia voalohany izy dia manontany hoe aiza ny vola avoy ny vola dia milamina tsika tsy mifamono dia ny tena moa matetika zaza mambay vavy ny tratrany eo dia tonga dia tsy maintsy avoaka ary miteny izy hoe aza mikioka fa raha vao mikioka ianareo dia vonainay dia ambanana amin'ny antsy dia tonga dia amena ny vola dia amena ny fitaovana izay ilainy hatramin'ireny fanaka tokantrano rehetra ireny zany dia lasa ny daolidaoly dia ny farany zao moa tamin'ny nahazo an'ny tirakota sonore ity zany dia ny farany famonoana mihitsy izy dia zay lasa zay dia amin'izao fotoan'izao zany efa misy izy ireo ny tratra nefa mbola betsaka ny tratra ary mamoaka vava fa hamaly faty amin'toy izao ka tsy misy ny fifandriam-pahalemana dia na le eo amin'le resaka fifidianana izy zany dia ohatrany hoe tsy izy dia ny mba any angatanay zany dia mbo mangataka amin'ny fitondrana mahefa zany zay amin'ny tsy fandriam-pahalemana any aminay io indrindra fa eo ananoloana no anehoan'ireo vahoaka an'ireo ny safidiny zay moa zany amin'ny mahatompona andraikitra ara-panjakana dia manentana fotsiny ny olona hoe tongava mifidy sy manalavirary ny zavatra tongony fomba tokony hahafahana mifidy nefa na tokony manao an'izany zay dia tsy tanteraka ihany zany raha tsy eo zany ny fandriam-pahalemana. Ambina tany tokotany dia namakitra ny zareo dia niatsy vonjeo ny mpiray vodirindrina ary rehefa niatsy vonjeo izy dia namonjy an'ireo olona mpiaramonina ny tena rehefa teo moa dia tsy fantatra tsony hoe daly sa le fokon'olona ary no tafiditra teo anatrehan'le fokon'olona ka izy ty daly dia tonga dia nambana ary tonga dia nerisetra hoe aiza ny vola tsisy moa ny vola dia na seny torabato lava teo dia zany nanana fedina hoe kalaza ihany fa raha moa ny lavilefina dia apetrako ny kalaza ozy ary raha vao napetrako ny kalaza tonga ny famaky sy ny kobaina namono ato dia kotiny efa maty ny tafatsangana indray fa anisany sahirana amin'ny fivezivezena ny olona manana fahasembanana eto amintsika tsy mbola misy raha teo ny foto-dravitrasa natokana ho azy ireny manoloana izany indrindra dia nanome chaise roulante miisa 5 sibiky miisa 3 ho an'ireo olona manana fahasembanana miasa etsy amin'ny UNAM Behoririka Androany ny candidat Marc Ravalomanana tsy vao izao no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny olona manana fahasembanana sy ny candidat Marc Ravalomanana fa efa hatramin'ny fotoana nitondrany raha tsika ary ny fanampim-baovao tanteriny Jessica Miray sy Erzora Zaonarivony.
Piasa manodidina ny 7 no miasa eto amin'ny foibe toerany UNAM mety ho Behoririka. Samy sembana avokoa izy 7 ireo. Mpanao akanjo toy ny vêtements de travail no tena atao eto, fa manao sérigraphie amin'ny t-shirt ihany koa izy ireo. Samy manao izay atongavany eto mpiasa rehetra. Mbola sarotra nefa ny fivezivezen'ny olona manana fahasembanana eto amintsika, satria tsy misy mihitsy ny fotodrafitrasa tokana ho azy ireny. Eo anatrehan'izany indrindra dia nanolotra chaise roulante miisa 7 sy beky miisa 3 ity fikambanana ity ny candidat Marika Ravalomanana, izay nisy lohan'ny zanany lahy-tena Josoara Ravalomanana. Izany hoe amin'ny valin'izay izay misy karazana, misy ny seza miodina, misy koa ny beky, dia misy koa na zany raha fanampiana fanohanana sy ahafahana nareo manao zavatra zay atonga zay angafana fampandimbohany fotsiny angamba zao zavatra zao fa hoavy zay matetika maneho fankasitrana ny candidat Marika Ravalomanana ireto olona trapahasembanana ny sitraka ireto fanomezana ireto. Hafa ihany ho izy ireto idada satria ny fiainana aza mora tamin'ny fitondrany, ary hita ihany koa ny fahasarotana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana taoriany ireny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 ireny. Raha mahakasika ny olona manana fahasembanana no teneniko satria mahakasika anay zay. Tamin'ny 2007 no nasoniavan'ny président Ravalomanana ny convention relative des droits des personnes handicapées. Izany convention zany dia mirakitra ny zo tokony ho an'ny olona manana fahasembanana. Rehefa tokony ho ratifieny izy io nefa dia nisy moa le fanonganam-panjakana dia tsy ratifie mihitsy izy io raha tsy taty amin'ny 2015. Zany hoe tsika amin'ny teny izao zany mbola tsy miatra tanteraka eto amintsika ny zo ho an'ny olona manana fahasembanana. Noho izany zany satria ny filoha Ravalomanana no nanasony azy tamin'izany, dia mino fa izy koa mety havita sy ampisy an'izay lalàna zay ho an'ny olona manana fahasembanana rehetrarehetra. Ho ana manokana aloha zany dia ny fiovana hitako tao aorianan'ny 2024 zany dia ny faravan'ny toerana nafahan'ny olona ny asa teo amin'ny resaka serasera ara-bola, satria tamin'ny fotoanandro mbola nitondran'ny filoha Ravalomanana zany dia nisy ny roborobo fatratra tokoa ny orinasan'ny zone France, ny orinasa afakaba, afaka nampiasa olona maro, afaka namelona fianakaviana maro tao aorianan'ny 2009 nefa zany dia hita fa nisy faharavana ary nisy fiantraikany teo amin'ny fiainan'ny olona manana fahasembanana le izy, satria ohatrana manokana zao dia nanana fianakaviana zany izay tena nanohana ana mihitsiny tao anatin'ny ny asa tao anatin'ny orinasa afakaba, nefa noho ny rava zany ny fitondran'ny filoha Ravalomanana dia ny tsy nisy koa ny orinasa afakaba. Manohana ary maniry mafy ny iverenan'ny candidat Marika Ravalomanana eo amin'ny toerany araka izany ireto olona trapahasembanana ireto, satria miavaka ny zava-bitany nandritra ny fotoana nitondrany. Zava-dehibe ho an'ny olona manana fahasembanana tokoa ny fitaovana toy itony, satria eto Madagasikara tsy misy manamboatra an'izy itony fa dia lafo ny vidiny, ka tena amin'izao akatoko ny fety zao dia fanomezana lehibe dia lehibe ho an'ny olona manana fahasembanana fahazahoana an'itony seza misy kodiarana itony. Ary kavitsian'ny olona manana fahasembanana tena mila azy dia tsy manana fahefa mividy, fa nefa moa dia nomen'ny filoha Ravalomanana dia makasitraka izay misaotra betsaka président, dia mino izay fa ianao ihany ny tafaverina eo amin'ny fitondrana. Le numéro 25 zany dia amin'izao nazahoanay misitraka ny fanomezana izay nomeny zao zany dia mifaliponay manokana indrindra izaho manokana dia mba halan'ny numéro 25 ary mba hanana ny fahombiazana eo anatrehan'ny asa izay ataony. Tsara ny manamarika fa tsy vao izao akory no nisy ny fanohanana ny olona trapahasembanana avy amin'ny candidat Marika Ravalomanana, fa tamin'ny fotoana nitondrany izany hoe ny taona 2017 no nisy ny fanaovan-tsony ny ratification ny zon'olombelona manana fahasembanana eto amintsika, izay tsy niatra intsony taorian'ny fanokana-panjakana ny taona 2024 iny.
hotoizantsika eo amin'ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra indray. Vahoaka maro be no nandray ny candidat marika Ravalomanana tany amin'ny toerana antsoina hoe Camp Robin ao Ambohimahasoa. Nampanantena ny candidat marika Ravalomanana fa hojerena manokana ny fiainan'ireo tantsaha ao amin'io commune io ary omena fitaovana mifanaraka amin'ny filahan'izy ireo. Etsakilany ihany koa no marian'ireo mponina tao Ambositra sahady ny andro rahampitso izay tsingeritaona nahaterahan'ny candidat marika Ravalomanana. Edena Eliasy Manora Andriamalala. Mbola tsy afaka an-tsainy vahoaka n'Ambohimahasoa ny zava-bitan'Andriamatoa marika Ravalomanana nandritra ny fitondrany ka antony nanosika azy ireo voromaro anatrika ity fampelezan-kevitra androany ity. Tantsaha avokoa ny akamaroan'ireo mponina eto ary nanome toky ny candidat marika Ravalomanana fa hisitraka tombotsoa mifanaraka amin'ny filan'izy ireo ireto tantsaha ireto. Ela no niandrasana izany hoy ny vahoaka teto. Zao fantatro ianareo ty fa mila fiarah-miasa amin'ny zezika ho an'ny mpamboly ho amin'ny masom-boly ho karakaraina daholo. Dia koa reo ankizy ireo amena kitsikôlera. Tapo ia. Tabidinareo ve kitapo igny? Tabidy. Hapody ny dada koa igny amizao. Ameoragoraka re dada zika azafady. Vahoaka marobe ihany koa no tonga teto Ambositra raha voanare fa tonga ao an-toerana ity candidat ity. Fantatr'ireo vahoaka ireo fa rahampitso alarobia no tsingeritaona nahaterahan'ny candidat marika Ravalomanana. Tsy nampoizin'ity candidat ity araka izany ny zava-niseho androany. Falha. Sinalabué, ainareo ato, ainareo tato. Fatatsika io tatsy amin'ny monseigneur tatsy mbola nanova gâteau d'anniversaire ty zany. Fa dia tena mifaly tonga eto aminareo eto Ambositra. Ary manantena aho ny atongavanay aty dia hanao propagande hoe fidio amin'ny fahasivy-ambin'ny volana Desambra. Mbola tsy afaka an-tsainy vahoaka n'Ambohimahasoa ny zava-bitan'Andriamatoa marika Ravalomanana nandritra ny fitondrany ka antony nanosika azy ireo voromaro anatrika ity fampelezan-kevitra androany ity. Tantsaha avokoa ny akamaroan'ireo mponina eto ary nanome toky ny candidat marika Ravalomanana fa hisitraka tombotsoa mifanaraka amin'ny filan'izy ireo ireto tantsaha ireto. Ela no niandrasana izany hoy ny vahoaka teto. Zao fantatro ianareo ty fa mila fiarah-miasa amin'ny zezika ho an'ny mpamboly ho amin'ny masom-boly ho karakaraina daholo. Dia koa reo ankizy ireo amena kitsikôlera. Tapo ia. Tabidinareo ve kitapo igny? Tabidy. Hapody ny dada koa igny amizao. Ameoragoraka re dada zika azafady. Vahoaka marobe ihany koa no tonga teto Ambositra raha voanare fa tonga ao an-toerana ity candidat ity. Fantatr'ireo vahoaka ireo fa rahampitso alarobia no tsingeritaona nahaterahan'ny candidat marika Ravalomanana. Tsy nampoizin'ity candidat ity araka izany ny zava-niseho androany. Tena falha. Sinalabué, ainareo ato, ainareo tato. Fatatsika io tatsy amin'ny monseigneur tatsy mbola nanova gâteau d'anniversaire ty zany. Fa dia tena mifaly tonga eto aminareo eto Ambositra. Ary manantena aho ny atongavanay aty dia hanao propagande hoe fidio amin'ny fahasivy-ambin'ny volana Desambra.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miato amin'ny ampahany amin'izao ny asa sy ny fanampiana avy amin'ny Croix Rouge malagasy. Nisy ny audit natao isaky ny mahavita tetikasa iray ny avy eo anivo ny Croix Rouge ka voalaza tamin'izany afa nisy ny fanodikodonam-bola ny ato arak'izany ny famatsim-bola ny Croix Rouge malagasy ary mbola miandry izay mety ho valiny ny fitsarana vao afaka manohy ny asa indray. Anao atrikasa ny Tsirabe kosa ny avy eo anivo ny Croix Rouge malagasy manomboka rahampitso hividianana izay mety tantana ny Croix Rouge malagasy. Jessica Miray sy Erzora Zaonarvo. Mandalo olana ny avy eo anivo ny Croix Rouge malagasy amin'izao. Nijanona mantsy ny famatsim-bola avy any amin'ny Croix Rouge avy any ivelany izay mpamatsy vola antsika ka nijanona tahaka izany ihany koa amin'ny ampahany aloha hatreto ny asan'ny Croix Rouge fa izay tena lahara-pahamiaina toy ny vonjitaitra sisa no tena ataon'izy ireo. Raha ny fanazavana azo dia nisy ny fanaovana audit teo anivon'ny Croix Rouge malagasy tao aorian'ny fanaovana tetikasa iray ka nahitana fanodikodinam-bola. Nandalo zavatsarotra tokoa ny Croix Rouge satria isaky ny vita zany ny hetsika anankiray dia misy tombana atao fatatsika amin'ilay antsoina hoe audit zany rehefa natao ilay audit dia hita fa nisy olana teo amin'ny fampiasana ny vola izay tokony anaovana projet dia lasa tsy tamin'izay lalana zay fa ohatrany hoe misy zany fanodikodinam-bola tao anatin'izay fitantanana izay. Ny hamaritra an'izy io hoe misy na tena tsisy moa zany dia ny fanjakana izay efa mandray an-tanana ny raharaha eo anivon'ny bianco. Misy fiantraikany satria ny mpamatsy vola rehefa manome ny volany dia mitaky ny fampiasana ny vola amin'ny tokony ho izy ao amin'ny nikendreny azy kanefa rehefa nijerena zany le toe-javatra nisy dia tsy tratra izay tanjony izay dia niantona ireo mpamatsy vola. Manoloana ity olana ity araka izany dia isy ny fivoriana izay ataony avy eo anivon'ny Croix Rouge malagasy rehetra manerana Madagasikara manomboka rahampitso izay atao any Antsirabe mba hifidianana indray izay ho mpitantana vaovao ny Croix Rouge eto Madagasikara. Dia isy fivoriana be ho ataon'ireo mpitantana Croix Rouge rehetra eo anivon'ny district eo anivon'ny région atao any Antsirabe manomboka rahampitso ary farana amin'ny zoma io fivoriana io. Raha fitinana zavatra iseho any dia isy ny fifidianana izay tantana indray ny Croix Rouge malagasy dia rehefa voafidy ireo dia isy fanofanana izay omena ireo Croix Rouge mpitantana voafidy mba tsy hiverena le toe-javatsarotra izay iainan'ny Croix Rouge ankehitriny intsony atao amin'ny alakamisy sy zoma. Aorian'izay dia eritreretina fa hiverina amin'ilao indray ny hetsika rehetra sy ny famonjena izay fanaon'ny Croix Rouge zany ho an'ireo marefo ary anoana azy amin'izay hetsika izay ireo Croix Rouge sasany any amin'ny firenena hafa toy ny teo aloha indray. Zay zany raha atao indray mijery ny hetsika iseho eo anivon'ny Croix Rouge amin'ity herinandro ity. Raha ny fanazavana azo hatrany dia mbola miandry izay valin'ny fitsarana amin'izao ahafantarana marina na nisy na tsy ny fanodikodinam-bola ka aorian'izay vao hiverina amin'ny laoniny ny famatsim-bola avy any ivelany. Zazavavikely iray antsoina hoe Avitiana no tratrany aretin'ny malformation cardiaque congénitale. Efatrany amboaka io zaza io tratrany io aretina io mbola tsy misy aloha hatreto ny toeram-pitsaboana mitsabo io karazana aretina io eto amintsika ka voatery tsy maintsy alefa ny ivelany izy. Manansarotra ny iray aman-dreny nefa ny fitsaboana anisan'ny fikambanana no anazy ary ny fikambanana tsy miankina ny fanahy no mahaolona izay tarihana Andriamatoa ny Rado Rafalimanana. Ankoatra ny Avitiana andray an-tanana amin'ny fikarakarana ny Karen izay tratry ny aretina insuffisance rénale ihany koa io fikambanana io izay efa nandray an-tanana azy hatrany. Arahantsika ary ny makasika izay tateriny Noro Fitiavana sy Rivo Rajaonarivelo.
zazavavy kely tokony volambin'ny folo volana no voatery tsaboina any ivelany any Paris vokatry ny aretina mahazo azy hatrany amboka ilay antsoina hoe malformation cardiaque congénitale izay aretin'ny rà mahatratra roa alina euro ny vola iatrehana ny fandidina azy manoloana izany miantso ny fanjakana sy ireo tsara sitrapo ny ray aman-dreny ny avidiana mba hanolotra fanampinina ny fikambanana ny fanahy maha-olona aloha hatreto no fantatra fa anoana azy amin'ny alalan'ny fanampinana avy any ivelany. Budget ilainay zany hatreto zany ny tenen'ny zareo tany aloha ny 20 000 euro 20 000 euro zany no entimanana andidinany avidiana any nefa n'izay tena tsy misy tsony eo ampelantananay fa na ny tsabony any avidiana eto sy vidina fanafody ampiasanay eto sao dia le tolo-tanana azonay reny mbola ampiasanay eto nefa mbola misy an'izay 20 000 euro zay ankoatry avidiana anisan'ireo marary mila fanampina ikarena vehivavy iray izay tratry ny insuffisance rénale nilaza ny fikambanany fanahy maha-olona Tarina Andriamatoa ny Radora Falimanana fa hanoana azy ihany koa fa manolo tanana trany andreny marary tratry n'ireo karazana aretina voalaza ireo ity fikambanana ity amin'ny alalan'ny lehibe ny mpikarakara ny fitsaboana ny aretina insuffisance rénale. Faharoa ao anatin'izay koa dia nisy an'ny carène le nisy vonjy antso vonjy tamin'ny Facebook iny ankizy izay nanana problemana insuffisance rénale dia nanapa-kevitra izay ho raisinay tanana ny momban'ny carène. Marina fa anisan'ny hitataratra ao anatin'ny taranjany fanatanjahantena bodybuilding ny lehibe ny mpikarakara ny fitsaboana ny aretina insuffisance rénale. Ankoatry ny sehatry ny fanatanjahantena anisan'ny asa sosialy fanaon'izy ireo izany fanampina ny marary izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola ambany ny tany voan'ny sida eto amintsika satria mbola aotra faingo aotra 300 izany hoe olona manodidina ny 103 alina eo saingy ny 703 amin'ireo ihany mbola nanao fitiliana marisarisa ary matahotra amin'ny fanaovana fitiliana ny malagasy ka nisy androany atrikasa nataony avy eo anivony fikambanana Madagasikara Save fanomezana fanifanana ireo fikambanana miady amin'ny sida manerana ny nosy. Jessica Miray sy Erzou Razanarfony. Vao tsy ela izay isika teto Madagasikara no nankalaza ny datin'ny voalohan'ny volana Desambra izay anamariana ny andro maneran-tany iadina amin'ny tsimikaretina VIH/sida. Raha ny antontanisa aloha dia mbola ambany raha ho antsika eto Madagasikara satria mbola aotra faingo aotra 300 izany hoe olona manodidina ny 103 alina eo. Mbola betsaka ihany koa tsy nanao fitiliana satria matahotra anao izany malagasy ka olona 703 eo hatramin'izao no fantatra fa tena mitondra ny tsimikaretina. Dia ny azo ambara aloha zany dia nitahany VIH/sida eto amintsika dia mbola latsaky ny 100 araka namara teo zany dia ohatra faingo ohatra 300 mbola ambany zany zay nefa tsy midika akory zay hoe mandromandry mahanaretintsika satria raha zava-misy amin'izao fotoana dita ihany fa misy mandeha anao ary amin'ny faritra ray na toerana andehana ohatra dita hoe ohatra mitombo ihany dia isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina VIH zany na atao amin'ny teny frantsay hoe ny séropositif zany amin'ny lafiny iray. Araky ny nambarako teo raha vinavena hoe any amin'ny 31 000 any hoany nisan'ny ireo malagasy mitondra ny tsimikaretina VIH vinavina io dia nefa amin'izao fotoana izao mbola vao 3400 fantatra hoe mitondra ny tsimikaretina ka dia vatsika zany zay dia mbola misy elaela be zay. Esika iadina amin'ny tsimikaretina VIH/sida izay hatrany dia nisy androany atrikasa natao hanifanana ireo fikambanana miady amin'ny sida manerana ny nosy niarahana tamin'ny fikambanana Madagasikara Save ka mandritra ny 3 andro eo ny atrikasa. Mandritra ny 3 andro zany eto amin'ity toerana ity zay dia manao atrikasa mitondra ny lohateny hoe Save taridalana ho fampiarana ny fomba fisotroana Save. Ny Save dia boky anankiray izay avoakanay ofisialy amin'ny tianio ity ary boky anankiray izay mamaly ireo olana samihafa amin'izao fotoana ankehitriny izao mahakasika ny fianaka ny tsimikaretina VIH. Ina moa ny zava-misy ankehitriny misy ny kitra na ny ratra anaty misy ny enatra ny fandavana ny fanavakavahana sy ny fanelikiliana ny fidonana am-poana tsy fandraisana andraikitra ary ny asa ratsy. Manoloana an'izany indrindra dia miezaka izay mitondra valiteny amin'ny lalan'ny fahalalogana izao boky izao.
boky dia tahaka ny hoe tahirikevitra fotsiny ihany ka misy te dia tahirikevitra fampiarana satria fampiarana rano fotsiny no zavatra zay raketin'izao boky izao. Tsara ny mampatsiahy fa efa misy amin'izao ny fanafody hitsaboana ny tsy mikaretina VIH sida ka maimaim-poana avokoa ny fitsaboana rehetra manerana ny nosy. Tsy sitrana tanteraka akory ny aretina fa mampitombo ny andro iainana ary koa afaka miaina toy ny olon-drehetra ny olona mitondra ny tsy mikaretina ary tsy mamindra amin'ny hafa intsony. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao amin'izao alina izao isaorany naotany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoana antsika rehetra ho amin'ny rapisto izao indray. Veloma tompoko.